Ny mofinaina anio atolotry ny FJKM Ambohijalaka Karafitiavana. Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo ry havana. Natratra izao maraim-baovao ny alakamisy 7 ny volana Jona taona 2024 izao. Dia ho amintsika mandrakarivana ny fahasoavana sy ny fitiavana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Faly miarabantsika rehetra natratra indray ty andro androany ty afaka afahana manaraka izao mofinaina voalahatra ho toriana sy ambara amin'ity andro an'ity izao. Dia iombom-bavaka tsika anomana ny fomam-panahintsika anatrika ny tompo hivavaka tsika. Ry Andriamanitra rainay izay any an-danitro, ny dera ny laza ny saotra ny voninahitra no tolotra ianao, izay ianao hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Misaotra indrindra anao zao noho ny fitiavanao sy ny famindram-po izay omenao anay isan'andro isan'andro. Misaotra indrindra anao noho ny tombonandro mpahavelomana izay mbola nomenao anay koa, ka mbola nahatoy izao anay tsirairay avy. Misaotra indrindra anao izay fa tserinay natanjakay, no azahoanay misitraka izany, fa mbola ny famindram-po izay omenao anay isan'andro isan'andro dia isaoranay ianao zany Jesosy, fa ny fahasoavanao tokonymbola nahatoy izao anay tsirairay avy. Ankehitriny ara Jesosy, manoloana ny fitiavanao sy ny famindram-po izay omenao anay isan'andro isan'andro, dia mahatsiaro indrindra izay fa tsy tanteraka eo anatrehanao. Betsaka ny zavatra nataonay noho ny tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao, na tamin'ny teny, na tamin'ny asa, tamin'izay rehetra nanraisy ny tananay na lehan'ny tongotray, dia nitondra fanameloanao anay ireny. Ka izany indrindra no anatonanay ianao o Jesosy Kristy, manatona anao amin'ny fomba bebaka izay, mitondra ny heloka sy ny fahotanay rehetra eo anatrehanao. Fantatray tokoa fa ny helokay no hevitra mampisaraka anay aminao, ka dia mangataka indrindra aminao izay Jesosy mamindrafo aminay mamelà ny helokay. Dia misaotra indrindra Jesosy ny amin'ny famelan-keloka izay omenao anay. Ankehitriny koa dia andresy iain'ny teninao izay. Mangataka indrindra fahafenoan'ny fanahy masina izay mba hitoetra ty anatinay tsirairay avy, ka mba ho tanylonaka ny rinin'ny teninao tokoa anie ny fonay, ary mba haizanay miaina sy mivelona amin'ny teninao, dia ampitomboy ny finoanay sy ny fahalalànay ianao. Dia tomoera ty anatinay fanahy masina, dia azavao ny sainay. Dia amin'ny anaran'i Jesosy no andrinay sy angatahanay ny vavakay. Misaotra Jesosy. Amen. Ny filazantsara araka ny Mateo. Filazantsara araka ny Mateo 7 ny 9:20 ka hatramin'ny 9:20 no vakiana sy hotoriana amintsika amin'ity andro an'ity. Filazantsara araka ny Mateo 7 ny 9:20 ka hatramin'ny 9:20 vakiana amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: raha mbola nilaza izany taminy izy, indro tonga mpanapaka anankiray, dia niankoka teo anatrehany ka nanao hoe: maty ankehitriny izao ny zanako vavy, fa andere mametraha ny tananao aminy dia ho velona izy. Dia nitsangana nanaraka azy Jesosy ambany ny mpianany. Ary indro nisy vehivavy anankiray izay efa naraha 12 taona, nakeo ivony ka nanendry ny somotra viavin-dambany. Fa hoy izy anakapony, na dia ny lambany ihany aza ny voatendriko dia ho sitranao. Ary Jesosy niodina ka nahita azy dia nanao hoe: matokiry zanako vavy, ny finoanao no efa nahasitrana anao. Dia sitrana ilay vehivavy tamin'izay oro izay. Ary Jesosy no niditra tao an-tranon'ilay mpanapaka ka nahita mitsoka sodina sy ny vahoaka ny tabataba, dia nanao hoe: mivoa fa tsy maty razazavavy fa matory. Dia niome azy fatratra ny olona, ary noho ny efa navoaka ny olona, dia niditra Jesosy ka nandray ny tanany ny razazavavy, dia nitsangana izy, ary nilazan'izany dia niely tamin'izany tany rehetra izany. Amen. Ray masonao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Anorenana ny maha-kristianina ny finoana. Izany no loha-hevitra mpanjintsika mandritra izao volana Jona izao. Ao anatin'ny boky sinoptika ty filazantsara araka amin'ny Mateo ty. Anisan'ny tetezana hiampitana avy ao amin'ny testamenta taloha makany amin'ny testamenta vaovao ity filazantsara ity. Araka izany dia boky voalohany eo amin'ny testamenta voalohany io filazantsara io. Betsaka ny asa fanasitranana nataon'i Jesosy, ary betsaka ny nahita vokatra tamin'izany. Ary izay rehetra nanatona azy dia nahita fahombiazana avokoa, ary dia nahatsara laza azy teo amin'ny mpiaramonina izany.
Tsy nisy aretina na olana samihafa tokoa mantsy nentina teo aminy ka tsy nahitany vahaolana. Fa Jesosy tokoa dia Andriamanitra. Izao fizarana manaraka izao no hitondrantsika ny hafatra. Maneho ny hery sy ny fahefany manoloana ny fahafatesany Jesosy. Zay no fizarana voalohany. Ny faharoa, manasitrana rehefa mahita finoany Jesosy. Manasitrana rehefa mahita finoany Jesosy. Koa ao ampitomboina ao aminareo anie ny fahasoavana sy ny fitiavana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy ary ho amintsika ny fitarihan'ny fanahy masina. Voalohany maneho ny hery sy ny fahefany manoloana ny fahafatesany Jesosy. Hitantsika izany eo amin'ny 9:20 sy ny 7:20 ary eo amin'ny 7:20 sy ny ka-hatramin'ny 9:20. Nindaosy ny fahafatesana ilay zanany vavy tsy foiny ka nitondra alahelo fatratra ny fanahin'ity mpanapaka anankiray. Fantany fa afaka mandresy ny herin'ny fahafatesany Jesosy ka izany nasain'ny ankohoka teo anatrehany, teo amason'ny olona rehetra. Mety tsy nitsaoka azy loatra akory ny antony anaovany izany, fa ny fanekeny fa olona manana hery tsy hain'olombelona ihany no afaka manao toy izany. Tsy nisalasala izy amin'ny mahampanapaka azy, amin'ny maha olon-dehibe azy, manoloana ny voninahiny sy ny lazany, fa nanana fanetretena, nanana risy-posy faharesen-dahatra, ary indrindra moa fa ny finoana tao anatiny, satria nanam-pinoana izy matoa ny teny tamin'i Jesosy hoe nanam-pinoana izy matoa ny teny tamin'i Jesosy. Nanaiky andeha hametra tanana tamin'ilay zaza Jesosy mba hanangana azy amin'ny maty. Ho antsika koa ry havana, aza misalasala manambara izay mety ho etaetantsika na izay manahirana indrindra eo amin'ny olana izay saribahana, fa izy dia manome vahaolana ao antsika. Aza menina hoe tsy efa fantatry ny tompo ve ny manjoa fa lazao aminy, satria azo hitarainana sy ilazana ny zava-misy izy. Voninkaino ny fitarana antsika ny Andriamanitsika. Fa Andriamanitra azon'ny olona rehetra nanana olana natonony Jesosy. Eto dia samy nanatona an Jesosy avokoa na ilay mpanapaka maty zanaka na ilay zaza narary nandritry ny 12 taona. Manambara izany fa akaikin'izay manana olana rehetra izy, ary indrindra nanaiky natonony olona rehetra izy. Firifiry moa ry havana ny asa-pamonjena vitan'i Jesosy, nositraniny avokoa izay rehetra nila vonjy teo aminy. Ary raha ny marina dia izy mihitsy aloha no efa nanatona ny olona rehetra raha nidina avy tany an-danitra izy, mba ho moramora amin'ny olona rehetra, indrindra ireo izay manana olana ny manatona azy. Fantatr' Jesosy izany fahalementsika izany, kanefa mila resena satria izy ihany ny vahaolana manafaka antsika amin'izay rehetra mangejana mamatopatotra antsika. Fa manome toky antsika izy hoe izay manatona ahy dia tsy mba ho laviko mihitsy. Koa tsarovy fa mandraka ankehitriny dia mbola akaikin'ny olona rehetra Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Koa na inona natao dia aoka ho zava-dehibe ny fanatonana ny tompo ka ny lorana eo an-tanany ny ady hatrehana rehetra. Fa ny faharoa dia hoe manasitrana rehefa mahita finoany Jesosy. Hitantsika izany eo amin'ny 9:20 ka hatramin'ny 12:20. Nisy olona ray hafa mamoy fo nipoitra avy tao anatin'ny vahoaka. Vehivavy ray mandeha raha nandritry ny 12 taona io. Voailikilika teo amin'ny fiarahamonina tokoa izy ary noheverina tamin'izany fa izay olona na zavatra rehetra nikasihany dia maloto avokoa. Natsiaro voailikilika tokoa izy ary tsy mba nisy vady na zanaka nanohana azy na nampahery azy, fa nahatsiaro irery tokoa izy. Nanao izay faraheriny izy mba hanasitranana azy sy hanadiovana azy satria noheverina ho maloto izy. Misy lafiny adinitsika matetika ny antony hanasitranan Jesosy ireo marary, satria ny olona marary na olona manan-kilema tamin'izany dia tsy mahazo miditra any amin'ny tempoly mba hivavaka sy hanompan'Andriamanitra ka dia mahatsiaro ho mitoka-monina tanteraka. Ny famoiza-po sy ny fahatereny no nanosika azy anatona an Jesosy. Na dia teo aza ny tahotra sao voailikilika indray
ka izay no nahatonga sananatrika avy hatrany fa avy tao aoriany na ilay avy ao ivoany no ilazan'ny soratra masina azy. Tsapan'ity vehivavy ity fa nanana hery miafina nasitrana azy Jesosy, satria hoy izy anakapo hoe na dia ny lambany ihany aza ho voatendriko dia ho sitrana aho. Izay ilay finoana tao anatiny. Raha omentsika lanja so hazavaina kely ity finoana ity dia misy ny hoe kely finoana sy ny hoe kely finoana ohatran'ny voatsinapy. Ny kely finoana dia le olona saritahotra, mpisalasala, tsy manana fatokina amin'ny zavatra tao, voasakan-javatra mandrakariva. Fa ny kely finoana ohatran'ny voatsinapy kosa dia le olona manam-pinoana, izany hoe na dia kely ohatran'ny voatsinapy aza ny finoanareo dia mitombo miandalana arakaraka ny rosoana sy ampiasana ho azy izany. Raha angalana ohatra izany dia izao: raha sekoly ny atombohanao, tonga mpandray fanasan'ny tompo ianao, avy eo niditra tany anatin'ny sampana ianao ary dia lasa dekona. Tsy hoe eo amin'ny dekona akory ny faratapony amin'ny asa fanompona, fa fanoharana entina amintsika ilazana ny fatran'ny finoana fotsiny, fa mbola misy dingana ambonimbony kokoa noho izay. Ny tombony andalana ny finoanao amin'izay fotoana izay, dia izay ilay tadavina amintsika. Tsy misy finoana avy dia tapitr'ohatra izany, fa mandeha sy mitombo miandalana io. Koa dia mampahery antsika ry havana fa mampandresa antsika amin'ny aretina sy ny olana maro izy raha ao amintsika ny finoana mahasitrana. Ankehitriny dia maro no mitady an'i Jesosy ahatsiaroa, findra fiangonana sy mitady mpitarika mahay fahagagana azahoan-javatra fotsiny. Tsarovy anefa fa andron'ny finoana izao fa tsy andron'ny fahagagana intsony. Ary tsy ny fombafomba-pivavahana araka izany no andraisam-pamonjena, fa ny fiorenana ny finoana marina ao amin'i Jesosy Kristy. Ny asan'ny finoana ihany ny mahavonjy. Tao amina sy tarihana isika hanamafy sy haneho hatrany ny finoanan'i Jesosy Kristy, satria ny marina ny finoana no velona. Koa noho izany dia aza mihevitena na mianan-kendro be finoana ka hisaraka aminy, fa na dia kely finoana aza mantsy isika dia tsy ho lavo ny fiainantsika hiaraka aminy. Eto am-pamaranana dia izao no hafatra: dinio izay nataony teo amin'ny fiainantsika manokana ary aza ho anisan'izay tsy mino fa minoa. Dinio ny tenanareo na mitoetra ny finoana ianareo na tsia. Izaho toetra ny tenanareo. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, ho amintsika kosa izany tenin'Andriamanitra izany. Amen. Ivavaka tsika. Andriamanitro, Andriamanitra ianao. Misaotra indrindra anao izahay raha nampandrenesinao ny sitraponao. Misaotra indrindra na nananjara ny henoina izany. Koa mangataka aminao izahay hoe Tompo, ampitomboy ny finoanay. Ampioreny tsara ny finoanay ianao. Tazony izahay Jesosy, fa raha ny herinay sy ny kely ny finoanay dia feno fanahiana sy fisalasalana mandrakariva ny fiainanay. Tsy matoky teny izahay fa be ahiahy. Koa mangataka izahay Jesosy hoe manafahanay amin'ny tsy finoana rehetra. Mivavaka izay ho an'ny fiainanay tsirairay avy. Hanome ny sahaza ho anay isan'andro isan'andro ianao, na ny hohanina na ny sotroina na ny hotafiana. Aza velanany amin'izany rehetra izany izay Jesosy, fa omeo anay izay rehetra mahasoa anay. Ny very asa vokatra izao tsy filaminana ny firenena izao dia ianao no angatahanay, hamerina amin'ny laony ny fiainatokantrano tsirairay avy. Mitondra mbavaka izay ho an'ny ray aman-dreny mpitandrina, izay mikely aina tokoa eo amin'ny fiahiana ny ondrinao. Ampahery sy hanatanjaka ny finoana ene ianao, ary angatahanay indrindra aminao ny hanomezanao azy fahasalamana, hery, tanjaka, mba ahazony miatrika ny adidy izay antsoroany eto amin'ity fitandremana ity. Arovy ary toa ny fanahy mazoto hatrany izy, ary izay irin'ny fony sy angatahany amin'ny anaranao Jesosy, dia mba omeo azy araka ny habeny indra fonao. Mivavaka izay ho an'ny marary, naiza misy azy ireo, dia hanasitrana azy ireny ianao,
ka nala amin'ny fanaitainana meo azy ireo ny finoananao fa raha mety ianao dia mahay manasitrana. Ireo marary ny Covid koa dia hiasa manan-kery amin'ny fanafody sy ny fitaovana rehetra ianao dia hitondra fanasitranana ho an'ny marary. Ireo mpiasa ny fahasalamana koa tsy adinonay dia mivavaka ho azy ireo zahay mba hitafitia eo anatrehanao izy ireo amin'izao asa masina nekeny teo anatrehanao izao. Dia arovo mandrakariva izy ireo mba tsy ho azon'ny aretina. Ny firenenay Jesosy dia entinay ambavaka eo aminao. Taio ireo mpitondra anay mba hiray saina, hiray fo, ka hitaiza sy hitondra marina ity nosinay ity. Meo azy ireo ny fanahy fahendrena, meo azy ny herin'ny fanahy masina, azahoany mitondra ity firenenay ity. Dia mametraka ity tontolo andro ity eo ampelantananao zahay. Arovo izahay na miditra na mivoaka, fa nay masina hitari-dalana anay ka mpianatra nay ny marina rehetra mandrihitra ity tontolo andro ity. Ny fiainanay dia hakininay eo ampelantananao irery ihany. Indrindra moa fa ny fahasalamanay tsy hisy arombaka anay eo ampelantananao, fa raha izahay dia ny eo akaikinao hatrany no mahatsara anay. Dia izay rehetra mahasoa ny tena sy fanahinay Jesosy ka tsy voatononay teto no ny afohy ny fisainanay dia ianao no angatahanay ameno izay rehetra tokony ho anay. Fa amin'ny anaranao Jesosy irery ihany no andrinay sy angatahanay izany vavaka izany, ary sitrakay faranana izany amin'ilay vavaka tsara nampianarinao manao hoe: Rainay ozy any an-danitra, ho masinane ny anaranao, ho tongane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany takany any an-danitra. Meo anay ny izanona saza ao anay, ary mamela ny elokay, tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary voninahitra mandrakizay. Amen. Raha izao ny finoana riavana ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: fiadanana aneo an'ny rahalahy, ary fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo. Ny fahasoavana aneo amin'izay rehetra tian'i Jesosy Kristy Tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levona. Amen. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.